tsy mazava ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena hoy ny CRN. Mitaky ny mangarahara ny ampanjaka ao amin'ny distrika ny Fanadina. Nisy ny tsy fanaran-dalàna hoy ny sekretera jeneraly ny commune Antananarivo. Faly mitsidika ny tokantranonao indray ny tenako ato anatin'izao fampahalalam-baovao ny MBS izao manantitra ny arahaba ho antsika rehetra ary manasanao hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny efa narahinao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nisy ny fivoriana izay nitanterahan'ny antoko kintana sy ny CRN tetsy amin'ny Villa Elisabeth Androany. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy ekena ny fanafenana ny marina amin'ny vahoaka malagasy ho hatrany izy ireo nandritra ity fivoriana ity teboka efatra moa no voaresaka tao anatin'izany ary isan'izany ny fanafenana ny fifanarahana ataon'ny Madagasikara amin'ny ireo firenenkafa izay afenina amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Andeha rahantsika ny fanadidiny Germaine Menjanary teo misariny Herzo Rajaonarifony. Betsaka no miafina amin'ny vahoaka malagasy ny zavamisy eto amin'ny firenena. Taratra tanteraka fa te anjaka tokana ny antoko miaraka amin'ny fitondrana. Io no nambaran'ny avy eo anivony CRN sy ny antoko kintana raha niresaka mahakasika ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny zavatra hita hoy izy ireo hatreto dia atao ankilabao tanteraka ny vahoaka izay tena tompon'ny fahefana ny amin'ny zavamisy rehetra eto amin'ity Madagasikara ity. Nisy arak'izany ny fivoriana izay niantsona ireo mpanao politika mitovy firehana mba hijerena vahaolana ho an'ny Madagasikara. Ilze Parsa dia fananany firenena malagasy. Dia tokony ny vahoaka malagasy zay ao aminy no miara-miady amin'ny filohan'ny Repoblika. Filohan'ny Repoblika irery ny fanaraka tamin'ny firenena hafa. Jere voalohany KMM, jere voalohany Serita, atavy 50-50 fa tsy 1% ohatran'io mba ho proof fa voninkiady marina ianao. Raha ny ato anatiny ary tsy voaronao, raha ny ato anatiny ary trandrahan'olona, alain'olona tsisy basy tsisy tafondro dia hoana ny azotsika antoka fa tena miady ny any ivelany izy. So de lasa ny arena ato anatiny dia mbola alefa koa ny ary ivelany sanatria. Tsisy olo anaiky an'izany. Raha manana Madagasikara, antsika rehetra ity, samby tompontsika. No mafisin'izy ireo ihany koa fa andrasana ny vokatra sy ny fanapahan-kevitry ny HCC mahakasika ny fifidianana hosolom-bavambahoaka teo iny. Menimeny daholo isaka distrika tena fotakika ary efa ny saisirany haute cour constitutionnelle zay hoe raha tena tany mandroso, tany républicain tokony ravana misy igny averina tanteraka ny fifidianana satria raha io zany solom-bavambahoaka amin'ny assemblée nationale io zany sapisy fihavanana isaka district satria solony fidiny io volony fangalarana na le taux de participation ng'olo solom-bavambahoaka olo sy voafidy ny vahoaka malely efa malely ny président république asika de malely koa solotegna asika ao amin'ny assemblée do malely koa zany ny ben'ny tanàna asika ohatran'izao inona ny firenena ohatran'izany. Raha ny fantatra dia santatra mbavarany ihany ity fivoriana izay notanterahina teny amin'ny Villa Elisabeth ity. Mbola isy arak'izany ny fionana faharoa izay itondrana ny fehi-kevitra mahakasika ny zavamisy ankehitriny io. Vao mikasika ny fifidianana kosa indray tsy manaiky ny osoka sy ny alabato izay nitranga nandritra ny fifidianana solom-bavambahoaka farany teo ny ampanjaka ao amin'ny distrika ny Fanadina. Nisy moa ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataon'ny Printsy Antagnala tonga eto Antananarivo amin'izao ary mitondra ny teny ireo ampanjaka ireo. Germaine Menjanary sy Herzo Rajaonarifony hatrany. Betsaka ny tsy fanaran-dalàna izay nitranga nandritra ny fifidianana solom-bavambahoaka tany amin'ny distrika ny Fanadina ny 7 ny volana May teo iny. Nanamafy ny Printsy Antagnala izay tonga eto Antananarivo amin'izao mitondra ny tenin'ny vahoaka avy amin'ny antoerana ary indrindra ireo ampanjaka fa misy ny teritery sy ny fandikan-dalàna nandritra iny fifidianana iny. Raha ny fantatra dia isan'ny nireharehan'ny kandida izay natolotry ny antoko ny fitondrana nandritra ny fampelezan-kevitra fa mpanolontsaina manokana ny filoham-pirenena ny tenany ary mpanolontsaina ministra miisa 3 ihany koa. Nandeha arak'izany ny teritery mba ampandaniana ity kandida ity.
Nisy moa ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataonyity printsy ity, izay nitondrany ny feon'ireo ampanjaka avy ao amin'ny distrika ny Vanadina. Diso tafahoatra loatra ny hold up électoral zay ngamba nilazana azy mialatsiny amin'ny fiteny vahiny satria dia nobaboina ny safidin'ny vahoaka ny fanadina ny mpiasa mpanjakana no ezahana mihitsy nanery azy ireo ankolaka sy direct fa tsy maintsy hampandany ny candidat zay natolotry ny fanjakana. Tamin'ny fotoanan'ny pré-campagne dia nandefasana fiantsoana ny mpanjaka ny filohan'ny fokotany tamin'ny alalan'ny cacherouge. Cacherouge mihitsy noentinao hiantsona ny président fokotany, ny loholona any aminay, ny mpanjaka any aminay mba hoentina andresena lahatra fa itya ny candidat-ny fanjakana dia tsy maintsy laniny tia fa raha vao tsy lany io dia tsy ahazo fampandrosoana avy any amin'ny filoham-pirenena atsika ty amin'ny distrika amin'ny Fanadina. Fa mangataka ny anafoanana ny vokatra any amin'ny faritra ihany koa ireo candidat avy ao amin'ny distrika ny Iosy no ny resaka osoka sy ny alabato izay nitranga tany antoerana nandritra iny fifidianana osolombavambahoaka iny. Raha ny zavatra niseho tany amin'io distrika ny Iosy io dia nisy ny fampidirana ponja ny président ny SED zany hoe ny comité électoral de district zany tany amin'ny toeran'io dia dikan'izay zany nisy fraude électoraux zany tao amin'ny toeran'io ao ary ina zay fanabotsinana ny listy mpifidianana zay mihoatra ny 10,000 zany hoe ireo lecteur fictif moa fiteny azy na fantôme zay tsy fatam-piaviana akory ndreo olona mpifidy reo nefa natsofoka anatin'ireny fokotany reny zay olona tsy mipetraka eny amin'ny monina eny amin'le fokotany nefa nampidiriny ao ka raha ohatra hoe olona zato zany eo amin'ny fokotany anankiray dia nabontsina ho 500 ho 1000 mihitsy aza raha ny totalina zay zavatra zay dia mitentina raha miisa any amin'ny 10 hesy zany hoe 5200 amin'ny fokotany ny aviko ny terahako ireo fianakaviana rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany ny alabato ny tena nisy tao amin'ny toeran'io tsisy tao anatin'ny lisy mpifidianana. Miandry ny vokatra ofisialy izay voavoaka ny HCC izahay ho hiatrany izy ireo. Efa nisy raha teo ny fametrahana fitoriana teny anivony andrim-panjakana ity. Mino izahay ho izy ireo fa andinika lalina ny fiainam-pirenena ny HCC ka anapa-kevitra araka ny tokony ho izy. Fa tao anatin'iny fifidianana solombavambahoaka iny hatrany dia nahitana trangana osoka sy alabato ihany koa tany Nosy Belleville. Ankoatran'ny tsy fandraisana ndraiky sy ny seny tany an-toerana moa dia eo ihany koa ny fahitana ny karatry mpifidy osoka maro be. Jessica Miray no nanangona izay vaovao izay. Faritra maro sy toerana maro teto Madagasikara izao na enona fitarainana na avy amin'ireo candidat na avy amin'ireo mpiasan'ny fokotany eny fa hatramin'ny olom-pirenena fa nahita osoka sy alabato nandritra ny fifidianana solombavambahoaka. Raha tsy laza fa tsy ny tany Toamasina, Fenoarivo Atsinanana, Belo sur Tsirbina ary Morondava dia izao na enona fitarainana izao ihany koa ny avy ao Nosy Belleville. Nilaza mihitsy ny candidat iray avy any amin'iny faritra iny fa efa vita mialoha mihitsy ny fifidianana tany an-toerana fa kisarisary fotsiny sisa no natao nandritra ny fifidianana. Nikasika ny fifidianana tany Nosy Belleville ny hitako sy izay iara-malala fahitany vahoaka malagasy nisy zavatra tsy nentiny tany satria efa 2 andro alohan'ny fifidianana efa niantso ny fanjakana ako hoe misy zao zavatra mandalo efa voaomana 2 andro alohan'ny fifidianana efa hay hoe izany mahazo efa iny fa hoe juste hoe formalité ataondreo volagna varitra zany fifidianana koa ny fa vita formalité fo no ambesana zany hoe zany fifidianana zany efa vita fa ny formalité Anisan'ny nampitaraina ny candidat sy ny olom-pirenena maro ihany koa ny lisy mpifidianana nanatanterahana ny fifidianana nanomboka tamin'ny filoham-pirenena ka mbola nitohy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka. Ny tany Nosy Belleville ihany koa dia nisy ny fanasosoana ny lisitra ary nisy mihitsy aza ny nahitana karatry mpifidy roa. Rehefa nandeha koa ny olona hoe mandeha mba mijery hoe aiza ny bureau de vote ny sasany aza le tsy nahazo magnontany hoe dia na amin'ny lisitra satria nisy lisitra vaovao ny tao raha tsy diso araka ny tenenindreo hoe misy 10,000 rajout 10,000 lisitra natao hafa dia za amin'izay gagabe hoe nefa ny olona nifidy tamin'ny
présidentielle tsy nahazo karatra fa ny olona vaovao no be dabe nahazo karatra ary ny nahagaga nefa be dabe koa ny karatra anankiroa. Nandritra ny famoahana ny vokatra vonjamaika navoaka ny seni teo anefa dia mbola nilaza indray izy ireo fa nanatanteraka ny asa ny tao anaty fangaraharaana tanteraka fa fanisorapotaka no natao azy ireo. Dia hitovy avokoa ve izany ny zavatra nitranga ny Morondava sy Nosy Belleville ary ny fanaraka avokoa ve izany ireo kandida any amin'ireo toeran'ireo? Tsy vao izao raha teo ihany koa no nahenoana fiandaniany seni fa efa hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena. Antony Raitsy naharisika ny olona andeha hifidy intsony. Ajantsika hatreo izay vaovaon'ny fifidianana izay fa hivatsika lafim-baovao hafa isika. Amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao dia manana andraikitra goavana amin'ny fandaminana ny tanàna, indrindra ny toerana azona manatanteraka ny hetsika. Ny eo anivo ny fiadidiana ny tanàn'Antananarivo. Tsikatra nefa tamin'ity fanomanana ny fankalazana ny fetim-pirenena ity fa misy amin'ireo hetsika sasany no tsy fantatry ny fiadidiana ny tanàn'Antananarivo akory. Norofitiavana sy Manora Andriamalala no mitondra ny andindininy. Ao anatin'ny fanamariana ny fetiny 4 jona toy izao, misy hatrany ny hetsika mila ampahafantarana ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Tsindriana manokana nefa fa tsy naray taratasy fangatana ny teo anivon'ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra mahakasika ny hetsika sasany raha ny loharanom-baovao azo. Zava-dehibe anefa ny fifanajana indrindra fa fetim-pirenena no atrehana. Za zao masekretera jenerala gata be mihitsy misy podium mandresy tamin'ny tamperaka eo amin'ilay tokony misy fiaraha-miasa. Commune tsy andahan za fa fety malagasy tsy nampifantary zay fa voaigna zay mbola nafatana misy gata be zay tsisy demande zany tonga ty zany. Marina fa fety izy fa rehefa mba misy any fifanajana na dia hoe vandrom-panjakana raha manao filoham-pirenena azotsika kena zany. Manana ny lanjany hatrany ny fifanajana indrindra fa fetim-pirenena no atrehana. Antananarivo raha teo dia renivohitra Madagasikara ary mampiseho ny sohiombona ny malagasy. Vaovao mifandraika amin'izay fankalazana ny fetim-pirenena izay hatrany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampiratiana momba ny tantaram-pirenena izay tanterahana etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Izy ity moa izany mazava ho azy fa tafiditra ao anatin'ny hetsika fankalazana ny 5 taona niverenana ny fahaleovantena malagasy. Teny an-toerana ary mitatitra ny vaovao Florette Berton sy Mathieu Prince. Zava-dehibe ahafahana mamboly sy mampitombo ny fitiavan-tanindrazana ao anatin'ny tanora malagasy ny mahafantatra ny tantaram-pirenena satria ny fahafantarana izany dia manampy amin'ny fahazonany zava-nisy no tantaraina tany aloha ny iainana ankehitriny ary ahafahana manatsara ny hoavy. Ny fiadidiana ny tanàn'Antananarivo no mampiantrano ny hetsika fampiratiana momba ny tantaram-pirenena sy ny fivoaran'ny foloalindahy tao aorian'ny nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantena. Miara-miasa amin'ny ANTA na ny fitoerana pitahiry an-tsary ny tantara sy ireo mpiara-miombonantoka hafa. Fan'ny tanana ary fiara-miasa amin'ny reto mpiara-miombonantoka amin'izao fampirantiana izao no tiana hoe isintomana ny tanora mba ahafantatra ny zava-nisy sy ny hirifiry nahazo an'ireo ray aman-drenitsika teo aloha fa tsy azo moramora zany fahaleovantena-pirenena zany fa nisy raha latsaka tao nisy ainana folo tao ary sarobidy zany satria zany firenena tsy manana fiandrianana zany dia tsy firenena fa tanàna na vahoaka tsy manana maizy azy fa eo ambany vahoany firenekafa. Sary manodidina ny 4 no aranty ao amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra mandritra izao hetsika izao ary azon'olo jiaby tsy diana izany. Mirakitra ny tantara sy ny lalana nodiavin'ny firenena malagasy nanomboka tany amin'ny fiadiana ny fahaleovantena ka hatramin'ny vanim-potoana iainantsika izao. Izany no natao dia mba hanampiana ireo tanora malagasy ankehitriny ahafantatra ny tantara, ahafantatra ny momba azy ary ahisafidy ny lalakizorany sy ny hoavin'ny firenena malagasy. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina ny zoma fa 1 ny volana jiona ny hetsika ary amin'ny 4 ny volana jiona ho avy izao no hifarana izany. Ireo tanora jiaby tsy ankanavaka na ny mpandalo na ny monina no asaina hitsidika an'ity fampiratiana an-tsary ny tantaram-pirenena etsy amin'ny lapan'ny tanàna ity.
ankoatra izay hoe fankalazana ny fetim-pirenena amin'ity volana jona ity izay dia mankalaza ny iray volan'ny teny malagasy ihany koa isika nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana jona teo tsy diso anjara ao anatin'izany moa ny eo anivon'ny fikambanany ny mpikabary malagasy izay manao hetsika ara-kolontsaina maro ka ny sabotsy izao no akaiky indrindra izay atao eny Analamahitsy. Andeharantsika ny fanampanazavana momba izay dia amin'ny fandraisam-peo ny Laurette Berton sy ny Sariny Manora Andriamalala. Amin'ny faharoa amby roapolo volana jona zao no akaiky indrindra dia ny fanatanterantsika kabary antsehatra ary iarahana amin'ny tarika Ramilson Besigara Piragasy izany kabary antsehatra izany dia manasa antsika rehetra zany ho tonga eny amin'ny kianja Analamaitso Analamahitsy amin'ny roa manomboka ny fotoana ao anatiny hoe fankalazana ny 520 taona ny fipima famaranana raha maromarina kokoa izay totosainay amin'ny 7 ny volana jona ao amin'ny lapan'ny Akademia Malagasy dia manomboka amin'ny 7 maraina zany ny fotoana amin'io isy ny velakevitra iarahana amin'ireo antsoina hoe renala fipima moa zany dia sehatry ny ray aman-dreny eto anivo ny fipima tanora zoko noho izay na ireo zoky olona ihany koa dia na efa mpikambana maefa amin'ny Akademia Malagasy koa izy dia antsoina koa hoe renala ka Andriamatoa Ranjato Eriarilala sy Docteur Rabenalso Ravaltera Jean no anatotosany velakevitra amin'ny fotoana io izay sady renala izy ireo no mpikambana maefa amin'ny Akademia Malagasy ka mahakasika ny kabary ankehitriny zany no velakevitra amin'izay fotoana izay. Lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray miditra amin'ny famaranana ilay fifaninanana lehibe Stilistar ny Ekova amin'izao atao amin'ny alahady 13 jona ho avy izao izany ary tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika fankalazana ny 15 taona ny orenan'ity sekoly lehibe fianarana manjaitra ity. Laurette Berton sy Manora Andriamalala Trandy. Azo lazaina fa misy fivoarana lehibe ny tontolon'ny zaitra sy ny lamaody eto Madagasikara raha ny nambarany Italiany Ekova. Maharaka ny vanim-potoana rehetra na ny mpankafy lamaody na ny mpamorona izany eto amintsika. Fantatra fa mbola misy ny olana sedrain'ireo mpitisy mpitrandraka ny lamaody ka izany indrindra no antony karakarana ny hetsika Stilistar sady tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona ny orenan'ny Ekova. Hatao amin'ny alahady 17 ny volana jona ho avy izao ny famaranana izany fifaninanana izany. Mbola malalaka ny tontolon'ny zaitra ny tsenan'ny zaitra eto Madagasikara indrindra ny any ivelany ary ny tontolon'ny zaitra zany na misy zava-manahirana aza eto amin'ny firenena na misy krizy na miakatra vidim-piainana na mafy zao rehetrarehetra zao dia ny tontolon'ny zaitra eo foana tsy mitsokan-darana satria ny antony miakanjo foana ny olona mamoaka lamaody foana ny olona na dia ao anatin'ny problema be ary ny olona mbola misafidy sy mijery ny lamaody ho anaovany dia malalaka tsara zany ny resaka tsenan'ny zaitra eto Madagasikara. Dia efa madiva hifarana ny lalao amin'ny alahady 17 volana jona ny famaranana an'izay Stilistar zay ho hitantsika amin'ny lahady zany hoe iza no hibata ny fandresena ny amin'ity resaka fahaizana miangaly ny zaitra ity dia ny zavatra maro no hitantsika eny toerana ny toerana moa dia eny amin'ny CCI Vato manomboka amin'ny 12 atoandro ny lanonana. Natao indrindra mba hanasongadinana ireo tia manjaitra sady mana-talenta izao fifaninanana Stilistar izao mba hanamora ny fidiran'izy ireo eo amin'ny sehatry ny matianina. Eo amin'ny vaovaon'ny kolontsaina kosa indray mpanakanto anisan'ny andrarezin'ny mozika malagasy i Bodo ary amin'izao katokony atao anatin'izao fetin'ny mozika izao dia manana hafatra hozaraina ho an'ny mpankafy sy ireo mpihira vao misonitra ihany koa izy. Laurette Berton sy Manora Andriamalala Trandy. Samy manana ny antony sy ny tanjona ihirany ny mpihira tsirairay avy i Bodo. Miankina amin'ny tsirairay ihany koa ny atao hoe kanto. Nandalo vanim-potoana maro i Bodo raha ny sehatry ny kanto no resahana ary mankafy ny sanganasany avokoa ny ankamaroan'ny malagasy. Mitaiza sy manabe ny tononkirany Bodo ary saika misy hafatra hatrany tiany ampitaina any anatiny ireny hirany avoakany ireny. Misafidy manokana aloha ny hoe hitaiza na tsy hitaiza. Za zao dia misafidy ny hitaiza fa misy mpanakanto tsy misafidy ny hitaiza. Ny zavatra azo tsoahana kosa nefa dia hoe hitarafatsika ny fiarahamonina ny zavakanto. Ka raha betsaka ny hira izay mitendrantsy zany dia mitendrantsy ny fiarahamonina. Dia isika
ao anatin'ny mpandamina ny fiarahamonina mifanjakana ny association ny ray aman-dreny ny sekoly ny ratsamangaiky rehetra no manavotra n'izay fiarahamonina izay satria mikrosy ny fiarahamonintsika any no anasitrana anazy satria any no ahitana ny hoe aiza ny fiarahamonintsika izao. Raha ny mpisehatra mozika eto Madagasikara dia mbola olana goavana sedraina ny lafiny ara-bola sy ny lafiny ara-pitaovana ary hita ihany koa fa mbola misy ezaka tokony atao ny fitondram-panjakana amin'izany. Iny natao hoe kanto. Ny kanto dia samy manana ny famaritany azy arakaraka ny loko izay mahafinaritra azy sy ny fomba izay mahafinaritra azy no ahafahany miteny fa kanto. Fa misy olona tsy sarotra zany ny hoe tian'ny olona rehetrarehetra zavatra ataonao. Tsy afaka hoe tian'ny olona rehetrarehetra fa misy olona tia ary misy olona tsy tia. Misy koa nefa natao hoe tendance. Misy koa natao hoe tendance kanto ve sa tsy kanto. Misy fenitra maro izay mipetraka hoe zao zany zao no hira malaza dia raha tia laza dia manaova an'izay zay. Kanto ve zay sa tsy kanto tsy fantatro. Atsika rehetrarehetra no mijery azy fa io ozy izy ny fomba fiteny hoe ny loko sy ny loko sy ny tsiro maro samihafa dia samy manana safidiny tsirairay. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia miroborobo fatratra ny famoronana hira ary miamitombo isan'andro ny miditra eo amin'ny sehatry ny lamozika. Ny 1 Jiona dia fetin'ny mozika ary isan-taona i Madagasikara dia mandray anjara amin'izany amin'ny alalan'ny hetsika rajavakanto maro isan-karazany eran'ny faritra mihitsy. Ny mozika raha ny famaritana azy tany am-piandohana dia zavakanto voarindra natao afinaritra ny sofina. Efa mivoatra be ny lamozika amin'izao ka endrika maro sy gadona maro no ankafizin'ny rehetra araka ny safidiny avy. Dia iny ihany koa no entiko mamarina ny fampalalam-baovao amin'ny androany sy mamy fotoananao ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.